Ny teny masinday Jean Chrysostome hoe maty ny finoana ratsy aseho amin'ny fiainana andavanandro, ary masinday Jakoba koa moa dia niteny eny zay, maty ny finoana ratsy arahan'asa. Izany indrindra no mahatonga ny finoana akatra eto Ambositra, eto amin'ny diocèse zany, satria misy olona niaina sy naleo azy tamin'ny asany, tamin'ny fijoroany vavolombelona, ary tamin'ny fanabeazana ny ankohonany. Ary ny concile œcuménique faharoa tao Vatican, na antsoina concile Vatican II, ao amin'ny tahiti-hevitra amin'ny hoe Dei Verbum, dia mampianatra fa ny fampitana ny finoana dia misy fomba telo. Voalohany amin'ny fampianarana, faharoa amin'ny fiainana, ary ny fahatelo dia amin'ny vavaka atao anatin'ny fiangonana. Ary eo aza dia misy ny ihany koa ny tsy hoe ny prêtre iandro na zay nanokatena Nardian Christian amin'ny fampitana ny vaovao mahafalikany no antsoina, fa eny fa na ny kristianina laika tsotro izao azy. Ka eo ny azany hoe ny fomba hampitana ny finoana izay dia ny voalohany ao ny fampianarana, fampitana ny finoana, ary mandray anjara izany ireo rehetra izay vao antso amin'ny fitantanana ny Eglizy, tahaka ny katesista izany. Ary raha teo aloha aza moa ny mpampianatra teo aloha dia sady katesista izy ny mpampianatra sekoly, ary ankehitriny dia tsy azo atao lasa-danja ihany koa ny fanabeazana, zany hoe amin'ny fampianarana ny sekoly zany. Ka teo aloha dia natsoina hoe garderie ny sekoly, dia sady mpampianatra amin'ny sekoly ilay olona ano olona itsika amin'izao dia mivavaka tarika amin'ny liturgie, tarika fomba mihevana rehefa tsisy prêtre mikindro. Fa raha tahaka le any ivelany any, any ampitan-dranomasina any, any Eropa na any Amerika any, dia efa dadabe sy bebe ary ny zavay kely ihany no sisa mba entina miditra ny fiangonana, fa ny ray sy ren'ireo zaza ireo dia leony manary sasany, fa itsikilany ihany koa fidiran'ireo antom-pinoana na ny finoana musulmana zany, ny silamo, na ireo karazana tokom-pivavahana izay misitaka ambany fiangonana rindry atria Eglise katolika ihany, asalazana hoe vatona metrankafatra araka ny safitan'Andriamanitra ray. Raha tsy hivina kely ny fanontaniana napetraka Jesosy tamin'ireo apôstôly hoe ataony olona oja moa ny zanak'olona, ary namaly ireo apôstôly hoe ny sasany manohy Elia, ny sasany manohy Jeremia, na ny anankiray amin'ny mpaminady. Ary Jesosy tamin'ireo mpianany indray, ary ianareo izy ataonareo izany. I Pierre ny namaly
hoe ianao ny Kristin'Andriamanitra ary lazain'i Jesosy sambatra ianao ry Simona zanaka Joany fa tsy nofamandra zany hoe tsy olombelona nambara zany taminao fa ndraiky izay any an-danitra ka noho izany meko anao hatramin'izao dia atao hoe Pierre ianao mivady eo ambonin'izany vato izany no anorenako ny egliziko dia tsy sakramenta azokonao fahasoavana fotsiny ho anao fa sakramenta maniraka anao amin'izay fijoroana vavolombelon'i Kristy mijaly sy maty ary-tsampy velona izay hoe mandehany ilay zava-doso izay makatolika eglizy no hanerana an-tany eny fa na be fiketonoana na tonana azy dia hoe tsy tonona ny mahakatolika hoe izany eglizy manerana an-tany ary apostolika satria nakeny Jesosy tamin'ny apôstoly tsy Pierre ihany fa reo apôstoly ka hoe Jesosy ny fehizoro fa ny apôstoly kosa ny fontsy ary ianjo ho amin'ny fivanjina araka ny hevitra itorantsika ny fankalazana na fanamarena ny tansobilité dia anjo ao anatin'ny fotoana amokatra hitondra vokatra ka ny teny fanefa ny tansobily ary ny afafantatsika dia ny hoe ho voninahitra faneraiko ianareo ka ny fotoana dia diteny antsoina jianjany hotely na fankalazana fa hiteraka vokatsoma hita maso araka nambariko ihany hoe taon'ny nankalazana taonjobily ny vatomamolo diosesika dia anzay teny faneva hoe rehefa isorona no rahanasa amin'izay tokosa eo amin'ny akatinareo ka mitendray na isitsika efa natray fotoana efa nantatsaka ny arato dia ny hoe inona no andrasana amintsika vokatra manahoana ka raha ny tamin'ny 5 taona lasa no nametrahana na fankalazana ny 5 taona diosesy nandraisana hoe no amin'ny 5 taona manaraka an'iray dia no fanamasina vokatrano fanamasina ny fianakaviana dia tsy lavitra amin'izay kiany ty hoe tondra vokatra ihany koa ka ny fotoana dia antsoina tsakizana hotely na fankalazana fa ny andrasana dia hoe hiteraka vokatra hita maso ka ny vokatra voalohany dia ny fahamasina ny tsirairay ny teom-piainana araka ny soatoavin'ny evanjely fandraisana anjara sy firesoana feno amin'ny fiainan'ny eglizy eo amin'ny fiainan'ny fiarahamonina amin'ny fampandrosoana ny fanaovana ny adidy sy ny sisa araka ny teny Masday Jean Chrysostome izay manendriny hoe tsy ampy ny miditra amin'ny fiangonana ny tena fampiam-pihavana dia ny fiainana masina tsy ampy zany izy ny miditra am-piangonana mivavaka fa izay vokatry ny fotoana izay koa dia aseho amin'ny fiainana andavanandro amin'ny asa ary zay
vokatra no ny finoana eo amin'ny fiainandavanandro zay dia tsy hoe vokatra azoana hoe zao volazana izay fehefatra amin'ny fotoana nio rena diosely miaraka tamin'ny monseigneur Fulgence Rabe Mahafaly dia ao aloha ny fandalinana ny tenin'Andriamanitra, famakina soratra masina, dia ao ny fanajana azafady ny fanabeazana ny fianarana izany, dia ny fahatelo ny fikibojana tontolo iainana, fikojana ny tontolo iainana. Dia mbola raisika ihany koa izay indrindra moa amin'izao fotoana mampiova ny toetrandro izao azy, dia alohany tsy fanajantsika olombelona ny tontolo iainana. Ka raha iteny ny fianakaviana fanamasinana ny fianakaviana isika dia hotely teo ny hoe fandraisana ny sakramenta sy ny fanamasinana ny andro alahady, izany ko hoe ny fiaraha-mivavaka. Voalaza mazava ao anatin'ny vavaka fa ny fanamasinana ny fianakaviana tondro zotra ho an'ny fiainam-panahintsika mianakavy. Anatin'izao taom-pankalazana ny 117 taona ny finoana izao, araka ny ambaran'ny Konsily Vatikana faharoa, ny fianakaviana dia fiangonana ao anatin'ny tokantrano. Ny fianakaviana dia fiangonana na hoe eglizy kely ao anivon'ny tokantrano. Ary Masinday Augustin izay miaina tao anatin'ny fianakaviana kristianina, nisy ady sy ny fanampy dia mampianatra fa ny fianakaviana mivavaka dia sekoly voalohany ho amin'ny finoana. Ary fantatsika koa ny tantaran'ny Masinday Augustin satria tamin'ny fahatanjahany dia niliba tokoa izy amin'izay mahatanora azy izay, ary nampiferinena ny reniny Monika, kanefa nivavaka taony Monika reniny no nitondra vokatra tao Diorenina na bebebaka azy, ary dia lasa prêtre, lasa mpampianatry eglizy, lasa olo-masina ary lasa mpampianatry ny eglizy. Ka hoy izy hoe ny fianakaviana mivavaka dia sekoly voalohany amin'ny finoana. Ka vokatry ny vavaka nataony ny fianakaviana, indrindra ny reniny teo anatin'ny ankonany, ny ampibebaka azy na hahatonga azy hibebaka tokoa. Ny fanajana sy ny fanamasinana ny alahady andron'ny tompo, ny vavaka ny mpianakavy takariva, ary ny fandraisana ny sakramenta manandritry ny tsirairay no fototra hitazonana ny finoana ataon'ny diosely araka ny vavaka. Anatin'ny vavaka anehoantsika amin'ny fankalazana 117 taona ny finoana ity. Izay mampitodika antsika amin'ny tapany fahatelon'ny vavaka, mba tsy ho rendrika ny fanatenantsika. Ny tantaran'ny eglizy hatrany amin'ny fiandohany ao amin'ny asan'ny apôstôly mandritra ny taon-jato ny fandimby dia mampiseho fa ny fanahy masina no mitahiry ny hafanampo sy ny heriny iraka araka nilazain'ny Masinday Jean Chrysostome hoe raha eo ny fanahy masina
dia misy foamelepitiavana sy misy ny eglizy velona. Tsy velona ny eglizy raha tsy eo ny fanahy masina, satria ivy ihany koa ny hoe fanampanantenan'i Kristy hoe raha zaho tompo, raha zaho ataonareo tompotsy mpampianatra aza enjen'ny olona, ianareo koa ho voenjika, kanefa aza manahy izay teny ambaranareo fa atoranareo eokiany izany. Ary mbola nohamafisiny Jesosy izay ny fampanantenana fanahy masina izay amin'ireo apôstôly. Ka izy hoe rehefa naniraka ireo apôstôly mandehana ireo apôstôly zao mitorian'ny vaovao mahafaty, izay mino dia tao batemy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Sanaka sy ny fanahy masina. Ary ray sy ny fanahy masina voatana izay avelanareo dia voavelona, ary izay voatananareo dia voatana. Kanefa hoy izy hoe mijanona aloha ao Jerosalema mba rainareo fanahy masina izay hankatariko amin'ny ray. Ka izy no zakelin'ireo iray hitorony vaovao mahafaly. Ka araka ny voalaza ny masina Jean Chrysostome hoe raha ikon'ny fanahy masina ka hoe eglizy kivy, eglizy na hoe eglizy velo fanantenana, na hoe eglizy tsy manana filoana, fa eglizy vonina handray any filoana sy Maria reny sady fitarika taranaka mivanga araka ny havatry ny mon père Jean Baptiste Kazé izay anisan'ny nitondra ny finoana kristianina teto amin'ny tapany aty Antsibo. Dia nakininy tamin'ny Masiny Maria araka ny havatry mon père Jean Baptiste Kazé tamin'ny mon père Laurent Gaston de Batsa tamin'ny fotoana nanirahana azy ho aty Ambositra voalohany, dia akinina amin'ny fiarovan'ny Fomadiny Maria ny missiona na ny mission nieraka nampanaovana azy taty, nampanaovana ny mon père Gaston de Batsa jésuite. Nakidiny tamin'ny Fomadiny Maria ny mission taty Ambositra. Zany no mahatonga ny diosesika ho ambanin'ny Fomadiny Maria. Ny Masiny Maria no modely raha tenin'ny finoana, satria raha vao tonga ny ny Anjely Gabriel ny rahan'Andriamanitra anambarambany fa hoe izy no voafidin'Andriamanitra reniny zanany. Toy ny fanaony moa dia ny mandinika ao am-po izay teny atao azy. Ka rehefa tonga ny fiarahavan'ny Anjely dia lasa saina nandinika izy. Inandrikevitra enina amby roapolo sy roa arivo. Engany mba hanana fahasalamana ery sy tanjaka hatrany ianareo, mba ahafahanareo maneno ny vaovao mahafaly sy manitatra amin'ny fanjakan'Andriamanitra eto anivon'ny diosesitsika. Koa mariky ny fifiara-batsika mianakavy dia andeha aloha iaraka hitehaka isika. Nitodika aminao izahay Monseigneur, misaotra tamin'ny fanomezanao valim-panahy
izay hoentinay miaina makivaky ity taona vaovao ity. Tsy ataonay raha norataka andamosiny ganagana izany. Fampianarana anomenao anay ka ho very maina fotsiny, fa hoentinay miaina araka ny tokony ho izy. Koa mariky ny akalinay sy ho fiarabanay anareo dia indro misy valopinay raha anareo. Kely izy fa ny fonay manolotra no mameno azy. Asatromony misaotra an'Andriamanitra fa izao no tanteraka dia no ny fitiavany ihany koa. Indrindra isaorana izy nitadana asika nandrindra ny taona lasa iny ka hatratra ny taona vaovao ty indray. Ary dia faly mamerina ny arahabantsika tsirairay avy ihany koa hitasoany taona iny ka hatratra ny taona vaovao ty no mirary ko raha mirary mba ho taona hitondra fahasoavana ho antsika tsirairay avy ho anisaky mpikambanana ary hitondra vokatra be amin'ny lampianana rehetra zany hoe hosavy ombinjavo manasatra antsika tsirairay avy. Misaotra sy makasitra ihany koa amin'ny esaka ataon'ny fikambana tsirairay izay fandraisana anjara malefafitariny fanjakan'Andriamanitra toany dioseze izay. Ary izy Andriamanitra izay mahalala ny mahasoa ny tsirairay, mahalala ny hasoa ny fikambana tsirairay mangatana hanome ny fanahin'ny masina hitaridalana antsika tsirairay akahery ny andro fizakana ary atomboka-pahalina amin'ny andro mahasoavana. Dia misaotra mangasetraka makatena mani fiarabana mpampilareseo ataonareo ka dia miraso antsika tsirairay avy izy ao anana ny fahasalamana kepo ny keritsaina ny herim-panay etrehanaty taona vao mahametomboka ty. Makasetraka tokoay ary makatelona namoy raha vavy tokoa ianareo ary tena mafy zany misaraka aminay izay tsy mora izay kanefa misy ny fitenenana hoe ny tranovoany nataonareo fa ny fahoriana iarahantsika mitondra tanteraka ary miompona tanteraka taminareo izahay tamin'ny fomba maro samihafa na dia tsy mifanatitava azy amin'ireny miara-miondrika tanteraka isika amin'izay fahalasana izy miravany izay amin'ny maharezizy antsika nefa dia mahaiza mitraka ary mahaiza mionona tanteraka fa izy rovavy dia tonga amin'ny tanjona ny riny, tonga amin'izay mitadiaviny teto tany ary tafiaraka tanteraka amin'ilay tadiaviny araka ny finotsika ko dia mahaiza mionona amin'ny fahalasana izy ireo fa mbola hoavika isika indray androany. Manaraka an'izay karaka ny fomba fataontsika dia misy ny fanolorana ny rambonambanaty fidramasiny verina solon-damisa atolotra anareo tsy mora ohatra anasosoka lehibe tsy hoe fa kosa ny fietsika izay nataontsika teo dia mijoro izahay misolotena ny fikambanana. Voalohany indrindra dia saotra an'Andriamanitra isika matafaforantsika eto izao. Ny fanasana ny ireo rahavavy ihany koa dia tsy hoe tanindriantsika fa mbola isaorantsika an'Andriamanitra ihany koa ny fahasoavana izay noraisiny ary nozarainy tamintsika fahavelona. Faharoa manaraka an'izany dia
marina tokoa fa ny varavarana ny voany ihany no taminay fa ny fahoriana dia ny rahantsika mizaka ary dia saona ankasitrahana antsika izany tsy sanatria ny fanasana an'ireo rahavavy ny saorana sy ankasitrahana fa ny fiombona antsika ny fitiavana izay nasionareo tsy vitany izay ihany fa teo ny teny fankahirizana fampiononana indrindra fa ny fiombonam-bavaka ka dia isaorana hatrany anareo misaotra ihany koa tamin'ny fahotranomaso izay natolotra reo sy ny zavatra toy izao tsony ifanolorantsika sy ny Sacré-Cœur ao Akazaka ianareo no akaiky vilany fenoarina dia misaotra tany amin'ny décoration maro tamin'ny zao etatsika izao dia misaotra ihany koa amin'ny fiombonana ary misaotra sady koa azo rehetra fandeha dia tsara tsodrano fa iara-malala ny toetrandro sy ny toerana dia ialana tsiny aminareo tsirairay avy ihany koa raha nisy programa tsy dia ny fanaraka tamin'ny izay neferentsika fa manao zavatra moa tsy mora ary fantatra fa samy manatokatrantsika isika tsirairay avy ka ombindray mandry tsy iray fo dia ialana tsiny amintsika tsirairay avy fa fanatsarana ihany ataontsika manaraka dia ezaka izahay dia makasitraka tompolahy makatena tompovavy dia amin'ny raha soantsika rehetra fa isan'ny mikromana manaraka tsika dia ny manomesy natamany alalany fanokananany tena amin'ny alalany fandrorana tenako amin'ny asa anirahana ary matokizany fitiavan'izany kotsika ny mbola mitalao aminy ananatsika tsirairay avy any eritony esainy erim-panahy etrehana ny eraka hoan'ireo rehetra izay nakatapavaka tamintsika na nampatenantsika vavaka indrindra ireo salama ary angatahana vavaka manokana ho an'ny fahasalamany sœur Gabrielle ny amin'ny Bénédictine izay mbola miatrika fitsaboana any Antsirabe. Itafetana sy fahasoa misy muzika ampitapitaina ny jerimoretsy. Ry kristianina havana fahalinankarazana nampiarahany tompo isika efa folo andro lasa izahay nalatsaka kely ary tonga iray izao ny andro iray koa zao izay ankalazantsika ny Jesoa natolotra tao an-tenimpolo sy nankatony lalàna pahibe maso ary misy eo tao koa ny tsena ny vahoaka ny miandry azy notariny fanahy masona tao an-tenimpolo i Simeona sy Anna izay efa zokiolona ka nankalazan'ny tompo ary falina nambara azy ny pahibe maso
isika mianakafianitoa atabatry ny fanahy masina ho mpianakaviana iray ka efatotran'Andriamanitra isika mitsena ny Kristy. Ato no ahitantsika azy ary ahafantarantsika azy eo sarazanano ambaravelony amboninahitsy. Ary Andriamanitra no aranapiran'ny fahazavana rehetra. Andro toy izao ianao no nampiseho tamin'ny Simeona lehilahy marina an'ilay fahazavana manelo ny firenena rehetra. Koa mitalao an-tanandro aminao izahay mba masino ireto tsiro ireto ary angatavy ny fanorian'ny vahoakanao tamin'ny tototo hitondra ny jiro fiderana ny anaranao mandrapahatonga ny any amin'ny hazavana tsy mety lefy rehefa mizotra ny lalany olo marina izy amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amen.
voninahitra Israely olonao. Alleluia, alleluia, Mastaliko amin'ny toko faharoa. Tamin'izany andrizany rehefa tapitra ny andro fidiovana araka ny lalàn'i Moizy, dia nentin'ny ray aman-dreniny ho an'i Jerosalema i Jesosy mba hatolotra amin'ny Tompo araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Tompo hoe: ny lahy voaloha teraka rehetra dia atao hoe masina ho an'ny Tompo, ary mba hanatitra fanatitra domoina roa na zanabory mahalala roa araka ny voasoratra ao amin'ny lalàn'ny Tompo. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Simeona tao Jerosalema, ary marina sady mpivavaka tsara izany lehilahy izany ka niandry ny fanalana alahelo an'i Israely, ary tao aminy ny fanahy masina, sady efa nanambarany fanahy masina izy fa tsy ahita fahafatesana mandra-pahitany an'i Kristy ny Tompo. Dia nety ny fanahy masina izy ka hakao amin'ny tempoly, ka noho ny nitondra ny Jesosy zazakely ny ray aman-dreniny hanao araka ny voadidiny lalàna ny aminy, dia nitrotro azy izy ka nisaotra an'Andriamanitra nanao hoe: ankehitriny ry Tompo, vao alefanao amin'ny mpiadanana araka ny teninao ny mpanomponao, fa ny masoko nahita ny famonjena avy aminao izay namboarinao teo anatrehan'ny firenena rehetra, dia fahazavana hanilon'ny jentily sady voninahitra Israely olonao. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Azonao panokantena rehetra andro ny
fanapahan-tokantena ho an'ny fiainana voatokana. Samy manana ny fomba fanoloran-tena ny tsirairay avy, anefa vokatry ny fandinihana ny torohevitry ny evanjely, ny fanorenana any sy fampijoroana ny fikambanana araka ny torohevitry ny evanjely. Samy manana ny zavatra nanaitra azy teo amin'ny fiainan'ny Kristy no nanorenana ny fikambanana, nanolorany tena ny mpanorona fikambanana voalohany. Ka ao ny sasany Kristy mpampianatra no nanaitra azy ka nanokana ny terany sy ny fiainamanontolo amin'izay fampianarana sy ny fanabeazana izay. Ao ny sasany Kristy mpanasitrana, mpijabo, mpanavaka amin'ny arivo, andreo nanidina ny izay mpanona fikambanana. Kristy manasitrana ny malaza, Kristy mpanavaka amin'ny zavatra mandritsany tolotra satria tao izay fanasitrana nataon'i Jesosy izay fandohana ny demony na fandohana ny fanahy ratsy, fanahy maloto tamin'olona izay taton'izany. Kristy ihany koa no aloran-tena ny sasany andrena ny fikambanana rehetra na ny tamasina sy tantatany samina Jesosy Kristy zanaka tokan'Andriamanitra teraka ny iray talohany taona rehetra. Andriamanitra amin'Andriamanitra, fahazavana avy amin'ny fahazavana, Andriamanitra marina avy amin'Andriamanitra marina, nateraka izy fa tsy natao, iray fomba amin'iray, ary izy iray ny zavatra rehetra. Izy korobera izay famonjenantsika no nivinany avy eny an-tany, ary nakarosy tambaribelitsiny izy no nihaino ny fanahy masina ka tolombelo. Nofatsina tamin'ny azo fijerena antsika indray koa tamin'ny andron'ny Pônsy Pilaty, nijaly amin'areny, nijaly koverina amin'ny hafahatelo, araka voalaza ny soratra masina. Niakatra ny an-danitra dia nipetraka ankavanany iray, ary manao avy am-boninahitra iray, nitsara ny velona sy ny maty, ary izay nampahataperana ny fanjakana. Izao amin'ny fanahy masina tomboaloharanay avy amin'ny ray sy ny zanaka, taona sy memboninahy, miaka amin'ray sy ny zanaka, ary tena tambarambaminay. Mazao ny Eglizy iray masina, katolika, apostolika, sao makatobately tokana zanakasy ny faotasy, ary zao ny zanaka maty sy ny mampalaky. Fanazavatsika sy ny manodidina antsika lalandava. Mivavao any mitondra fanjakana rehetra mba ho tsirovin'Andriamanitra ny fahazavany hatrany izy, eo ampirikolokoloana ny vahoaka rehetra eran-tany. Mivavao an'izay rehetra mijaly sy mandeha amin'ny maizina mba ho to amin'ny Kristy amin'ny fahazavany izy, ho tonga eo amin'ny fahasambarana.
vaovao ho an'ny tenantsika mba hahay hamantatra ny Kristy mitsenantsika amin'ny zavatra rehetra mitranga isika ary mba ho taratry Kristy fahazavana eo anivon'ny taranak'olombelona ankehitriny. Mbola iarahantsika manao ny vavaky ny taona jobily fa 500 taona ny diran'ny finoana teto Ambositra. Ry Andriamanitra rainay eo, tianao voavonjy sy halalany marina ny olona rehetra, ka nanirahanao tolon'ny evanjely tany aminay, niraisy ny eo-razam-benay tamin'ny kafanampo, ny finoana ny toenisy ireo, ny aina sy nampitany taminay taranaka ankehitriny. Ho amin'izao sy mankalazanao izahay, amin'izao 57 taona nidiran'ny finoana teto aminay izao. Fa izahay miara-miaina ny teny faneva hoe, ho voninahitra ho an'ireo ianareo raha mamoa be. Ry Jesoa Tompo, ampio izay vokatra fitiavana sy fahamarinana, fiadanana sy fandriam-pahalemana, ary akolokolo ny tontolo iainana nomenao isambaranay. Ny fanamasinana ny fianakavianany no tolosotra ho an'ny fiainam-panahinay, ka ifanentananay, ankamasina ny androahady, anao ny valaky ny mpianakaro, ary roso amin'ny sakramento. Ry fanahy masino, azavela ho endrika ny fanatenanay, fa omerery sy afanampy hatrany izay rehetra, anohy ny asa efa nataoniko ireo Ray aman-dreninay, ka ny finoana sy eo amin'ny asa, mahatonga diosesinay sy izao vahoaka rehetra izao, ho vavonileny ny fanjakanao. Ry fomadiobany, piaro sy reninay, ary ho fisitario amin'ny fahamendrenao izahay, mba ho kristianina mamoabe. Andriamanitra ray. Tonga ianao fanelo hanazava ny firenena rehetra sy ho voninahitray vahoakanao. Hitaridalana ny olombelona ety an-tany, ho tonga any amin'ny tempolo mandrakizay any an-danitra. Koa entano izahay ianara-dianao hatramin'ny farany. Hainao velona sy manjaka mandrakizay. Hanao ny rafitra ary isika, ny hira ataontsika mandritra izany, tomoa ny tafimaso rehefa mijena avy aminao no maninao. Ao amin'ny firana vaovao 250, Asina 293. Maria
zavatra rehetra sy mandrakizay. Satria raha izanako mandrakizay tahaka anao, dia natolotra tao an-tempoly tamin'ny andro toy izao, ka hanambara ny fanahy masina fa izy no voninahitry'Israely sy fahazavany ny firenena. Noho izany, izahay toa dia efa namontsena azy hifamonjy anao, ka miaraka amin'ny anjery sy ny olo-masina mankalaza anao tsy mitsahatra manao hoe.
Sopanasane batalo sanoso. Pacarane panay mamatanak to panakut maswane no ni kapuna. Insya Allah dengan jadi mana kota Sabtu sahabat saya maksud saya pun di Amfasaki. Arek kumas di Zaira, kau mau kacau di paswabana, fantam piraina fanitetelan simeona, siupatra sipan cucuan Kristi. Kau mungkin nama saya kuisai, manusia jalan tumbuh kehidupan, amjalan Kristi tumpulai. Misalnya